no nampiatsotsika namana mpanao gazety ny amin'ity androany ity andro zay misafidiny tonga fanjakana antsika kehitriny andro tsy asana fa andraisana karama nino ao fa ifaly ny vahoaka amin'izany andro tsy asana fa andraisana karama zany dia miarahabany rehetra koa zany indrindra koa nareo namana musulman amin'izao fety ny idy be zao dia andriamanitry ny fiadanana ny fombanareo mba hatateraka izay tanjona tiany hotratrarina ny amin'izany. Ny antsonareo izahay no ny antony raharaham-pirenetsika ankehitriny iaraha mahita, iaraha malala, iaraha miaina ny zavatra iainan'ny firenetsika amin'izao fotoana izao. Erontsika ny fitarainan'ny vahoaka malagasy, erontsika ny fahasahiranana maro samihafa iainan'ny firenetsika. Ny fanontaniana mety mipetraka ilatsika valiny dia hoe misy fanjakana ve eto. Miantefa aminiza ny fikikika ny vahoaka malagasy, miantefa aminiza ny fitarainan'ny olona rehetra, miantefa aminiza ireo zavatra maro voalaza etseroa eto amin'ny firenena. Misy malaza fa feno kolikoly eto amin'ity firenena ity. Iza ny tokony handray andraikitra amin'izany? Iza ny tokony handray an-tanana amin'izany? Noporofoiny colonel Patrick zany ary noporofoiny koa generaly Richard Ravalomanana fa ny fisiny zany kolikoly zany. Iza ny tompony andraikitra amin'izany? Ary iza ny tokony hitsangana hanatanteraka an'izany? Danina mipetraka ny anay misy fanjakana ve ny amin'izany rehetrarehetra. Faharoa, be loatra ny tsy fanaran-dalàna izay iaina n'ilay firenetsika ary resy lahatra ary nanaiky amin'ny fomba rehetra ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta zay isaorany azy satria aika hitsapany ihany fa tsy mpanakorotana zany ny mpanohitra fa ankehitriny ny lehibe ny gouvernemanta miantso ny mpanohitra handamina le firenena fa mikorotana ny fitantanana le firenena. Sotran'Andriamanitra resy lahatra ihany zany nareo fa lainga sy fanaratsiana sy fanakahalana fotsiny na elietseroa fa hoe isaky ny miteny ny mpanohitra dia lazaina fa mpanakorotana foana, lazaina fa mpanakorotana foana. Ankehitriny miteny lehibe ny gouvernemanta fa ilaina ny mifampiresaka amin'ny mpanohitra hanao ino? Handamina ny fiainan'ilay firenena. Tsy mpanakorotana zany fa mpandamina anay le mpanohitra. Izy zany le tena mpanakorotana. Matoa mitsanga misy vorovoro zao zavatra rehetrarehetra zao misy mpanakorotana ao. Izy le mpanakorotana. Ary fa maninona le fiainan'ilay firenena no mikorotana? Izy le mpanakorotana. Ko sao dia tokony le mpanakorotana mihitsy ary no tadiavina eto amin'ity firenena ity. Fa tsy hoe antsona ny mpanohitra handamina ny zavatra mikorotana. Fa tokony le mpanakorotana no tadiavina hoe iza le mpanakorotana eto amin'ity firenena ity, fa maninona le firenena no mikorotana. Iza le mitantana an'ity firenena ity mahatonga azy mikorotana. Mety fahaiza mitantana ve? Tsy fahaiza mitantana ve? Tsy fanaran-dalàna ve? Inona no mahatonga le firenetsika mikorotana? Fa tena mikorotana ambony ambany ny firenetsika. Mirehetra mena daholo ny sehatra rehetra misy eto amin'ny firenetsika. Inona ny azo atao? Hadahoinitsika be loatra ny zavatra mitranga sy zavatra iain'ny firenetsika. Ny zavatra tadiavin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mila fitoniana ny vahoaka ary mila voky ny vahoaka malagasy mba hialana amin'izao fahasahiranana ny anjady amin'ny vahoaka izao. Mitady fitondra mahavita an'izany ny vahoaka malagasy fa tsy mitady oeraoera na mitady tsindry na mitady diktatira na mitady fanaparam-pahefana fa ny vahoaka ahavita manome ny zavatra ilain'ny vahoaka no zay ny mpitondra ilainy. Ka rehefa tsy vita zay, rehefa tsy hita amin'izay dia hitrotra izy, dia mitaraina izy, dia mampiseho ny heviny izy. Ka rehefa mampiseho ny heviny ny vahoaka malagasy dia lazaina fa hoe nanakorota. Rehefa mitsangana ny vahoaka malagasy dia lazaina fa hoe io ndray lianina fa hanakorotana. Sanatria mivavy tsy misy mieritreritra
hanimba ny firenena ty na anakorotana ny firenena ty fa ny mitady vahaolana ho an'ity firenena ty zay no ampisinay zay no antony teninanay ny adidiny mpanohatra dia miteny manitsy manoro hevitra ary miaro fa ianareo mihitsy ho sarotra notorona hevitra sarotra na itsy dia zao ny afaran'ny firenetsika iza ny tompona andraikitra iza ny tompona antoka am'izao misehoanareo ho tompona antoka amin'le zavatra tsy mety iainana firenetsika fa aza ahilitra hitadiavana olo-kafa ndray aniliana azy hoe ndao ahilitsika mpanohatra ndray ny tsy fombiazantsika dia atsoina ry zareo dia ho ampidirina ao anatin'ny fifampiraisarana fandaminana nyty firenena ity azafady ray tompoko rehefa tsy vita dia mametraha fialana rehefa tsy vita dia mametraha fialana fa aza terena hanaraka ny sitraponareo ny mpanohitra izay mihitsy no itenenanay androany ny antsona ny mpanao gazety androany iantsona ny rehetra fa manaiky ny mpitora fanjakana fa tsy manana vaolana intsony hoentina mamana ty firenena ity manaiky ry zareo fa misy avorovoro sy ao anatin'ny fotoana sarotra ny firenetsika manaiky ry zareo fa be loatra tsy fandikan-dalàna misy eto ny firenetsika ka miantso ny rehetra izay hamerina ny firenena ho tandalàna hamerina ny firenena ho tandalàna fa tafahoatra loatra ny fandikan-dalàna misy eto ny firenena faharoa miantso ny rehetra izahay hoentina manavitra any firenena amin'izao fahasarotana iaina ny firenetsika zao ary ny fahatelo miantso ny mpanao politika rehetra tsy ankanava mba hiara iombonantoka fa tsy maintsy ho avotana Madagasikara fa latsaka katerena ny firenetsika ho avotantsika ty firenena ity ary zao ny toromarika iatsona iatsika rehetra indrindra fanery amdemy rehetra manerana ny Madagasikara mba hiakatreto Antananarivo manomboka amin'ny talata ho avy zao hiakatreto Antananarivo daholo isika fa tsy maintsy misy fandaminana atao hoentitsika manarina an'ity firenena ity fa tsy ho avelatsika ho tahaka an'izao foana ny firenetsika ho apetrakytsika ny komity fandaminana isaky ny boriboritany hiatiatsika ny fandaminana fanatiana ny firenena isaky ny district ho ataotsika zany ho entitsika mandamina sy mandrindra ny tolona zay mety ho ataotsika hanarenana ny firenena fa ny ilainy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao dia tsy manome zavatra izy tsy mamaolana izy raha tsy misy fitakina ho takitsika ny mpitondra fanjakana ny amerenana ny trano-tandalàna ho takitsika mpitondra fanjakana ny isiny zany filaminana zany eto amin'ity firenena ity ho takitsika mpitondra fanjakana fa manana zofeno hiaina malalaka ny vahoaka malagasy fa tsy avelatsika hanao gaboraraka ohatran'izao ny mpitondra fanjakana misy amin'izao fotoana izao ka na inona mety ho vidiny zay na inona mety ho potiny zay vonony zahay hanomteny zahay ho antanasa sotato dia fikambanany vahoaka rehetra indrindrandrindra fa ny vahoaka mandinika mba tsy lazatsika hoe vahoaka mandinika io no mitarika izany hoe izahay reto mampahatsiahy ary vonona hialoha lalana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zay mitovy hevitra anay zay tena mahatsapa fa hiarany tsirariny hiarany ny zavatra misy rehetra zay nivakina teo mariana fa ny gasy MRV dia mijoro ara-dalàna ary nahazo fakatoavana na ny récépissé avy any amin'ny préfecture ny Antananarivo dikan'izay matsapa izay hoe fotoana zao tokony hiresahanao izay eny an-dalambe fa ny firesahanao amin'ny Facebook ny firesahanao amin'ny eny an-trano sy eny amin'ny bisy raha ohatra ka izay na vaolana ohatr'izay efa tokony nilamina atsika na ny jiro na ny vidim-piainana na ny lala na ny rehetrarehetra zay tsy voalazako tsony tenenao hoe misy fangatana atao efa nazoitsika ihany koa ny fomba fety tonga raha misy fikasana hidina ohatr'izany tsy miaramila ny lalana ny gasy MRV manokana dia hanao fangatahan-dalana
ary mampahafantarina amin'ny vahoaka malagasy zany fangatahndalana izany mbola ho antsoina hoe nareo namana mpanao gazety zaho mino fa hanome alalana ny eo amin'ny préfecture Antananarivo satria mety mahatsapa izy nataoko hoe mety tsy tapaky ny manodidina amin'ny toerana misy an'zareo satria tena fa tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo fa ny vahoaka malagasy ray manontolo am'izao no miaina ny resaka tsy fandripalemana ny fahatapahan-jiro ny fiakaran'ny vidim-piainana ny famonon'olona feno abibina maro samihafa tsy hitatsony zay ilazana azy ny zavatra mampalahelo zany am'izao lasa ohatra ny mialatsiny amin'ny fiteny valana voatango ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpanjifa raha tapaka ny jiro ino nataony mandeha ny jiro hoe zay sisa no eno zany resahan'le vahoaka zay mahatonga anay zany nieritreritra ny ato amin'ny gasy merve dao am'izay tsangana ka ity sao de lesety ny sasany hoe fanombanam-panjakana na fanohitohinana ny filaminam-bahoaka fa le zo tsy azo ny vahoaka tsony no ilainy gasy merve zany tokony omenany vahoaka satria ny antony mazava be Andriamatoa Filoha nampanantena hoe tsy voaka amin'ny Jirama izy raha tsy misy ny vahaolana ka zao aloha zany hatreto ny ato amin'ny gasy merve dia mbola mahita hoe mbola ao Andriamatoa Filoha ka izay ny antony antsonay ny vahoaka malagasy ny ty tanindrazana sy izay mety voakasika nyty resaka tsy fandriam-pandemana vidim-piainana vidy jiro sisa ty andao isika hanampy any Andriamatoa Filoha fa mbola ao amin'ny Jirama izy mitady vahaolana ho atsika ka tsara tsika raha manampisa azy eny atoerana mba ahafahany Jirama mitady vahaolana faran'izay malaky fa ny fijanona antsika any an-trano ny fitarana antsika ao amin'ny tambazotra tserasera tsy mahavahaolana tsony fa izy tsara isika mba miaraka mifanometanana manao tongotra miara mamindra makeny amin'ny Jirama. Rovina ho le fotoana? Ny fotoana amin'ny sabotsy zao amin'ny 10 ora eo amin'ny tanimbarinan-drina. Sabotsy firy? Sabotsy azafady, sabotsy 14. Sabotsy 14 zany hoe herin'ny rapitso amin'ny 10 ora eny amin'ny tanimbarinan-drina. Tsy mitondra ninona tsika, aza mitondra zavatra maranitra, aza mitondra zavatra mety ho atahorana fa ny mpitandro filaminana dia namatsika araky ny tenin'zareo zay hoe namanao ny zandary dikan'izay zany efa namatsika reo olona reo tsy tokony atahotra tsony tsika fa iaro atsika reo dikan'izay mandeha pilaminana tsika makeny amin'ny Jirama mitaky ny ahafahantsika hoe inona ny zavatra tokony azo omenatsika. Atreto aloha zany be dia be ny Jirama eto fa ny resahana dia hoe le vidim-piainan'ny vahoaka malagasy mihitsy no manahirana fa tsy maintsy andehanana zay azo ale. Dikantanina amin'ilay hoe mpitarika ohatry ny endrika maro ihany nareo tsy misy hoe politicien azobatsika dia ny gasy merve dia gasy miarondrariny ho an'ny vahoaka. Izahay manokana tsy mahafantatra loatra ny atao hoe politika fa mahatsapa izay hoe efa tena tsy misy tsony ny tena mahavahoaka ny vahoaka fa mifanohatra amin'izay ary ny ataon'ny Jirama manokana. Matetika moa zany Jirama foana ny voateny fa be dia be ny zavatra mampijaly ny vahoaka fa tena manahirana amin'ity Jirama ty dia azavaiko tsara izy manapaka ny jironao indray no manasazy dia raha tara ny fandoavanao faktira mandoa 5% anao amin'le jiro tokony ho alonao dia hoy aho amin'ny Jirama hoe sao dia tokony mifanohatra zay ka hoeny zay hangataka farazavana misimisy kokoa fa sao dia afamadiky zay raha fataratara ny jiro dia anasorana 5% le ho alohany amin'ny faktura. Dia ny tiana tenena zany ao anatin'izay izahay tsy manavaka fa raha fa vahoaka ka mahatsapa fa iharan'izay zavatra resahana teo zay na ny loko orange na ny loko menamena na fotsifotsy na ninona ny loko entiny raha fa mahatsapa dia ataonay ndao hiaraka ndao ifanometanana fa firaisakina no hery na mpanao politika koa raha mbola mahatsapa dia tokony andeha sorato